Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. voaheloka anao asany terivozana mandra-pahafatany ity lehilahy anankiray tao amin'ny fanjakana iray noho ny asa ratsy nataony. Efa nahavita antaonany maro nanefa izany sazany izany izy ka mba nangataka famondram-po tamin'ny lehiben'ny fitsarana ambony. Indray andro sendra nitsidika ny tranomaizina ny mpanjaka ka mba nampitainy tamin'ny mpanjaka ny etaetany momba n'izany fangatahana sy faniriny izany. Tsapan'ilay mpanjaka tokoa ny fiovana lalina tamin'ity lehilahy ity araka ny fitantaran'ny lehibe any tranomaizina azy. Nefa dia nilaza ny mpanjaka fa tsy manana fahefana hanome famondram-po afa-tsy ho an'ny olona voaheloka ho faty eo nohony ihany, fa mpanao sonia fotsiny izay didim-pitsarana avoaka amin'ny mpitsara ambony izy. Rehefa voasoniako kosa ny didim-pitsarana hoy ny mpanjaka, izay vao manan-kery. Nefa tsy mahazo manova na dia litera iray ao amin'izany didim-pitsarana izany aho. Fa ny azoko atao angaha hoy ny mpanjaka dia mba hanafanganana ny fandiniana ny fangatahanao mba hampitony ny sainao ny amin'izay ho anjaranao. Tsy ela taorian'izay dia nivoaka tokoa ny didim-pitsarana ambonina na hoe famondram-po tsy azo tazonina an-tranomaizina. Dia nalefa nosony avy ny mpanjaka izany didim-pitsarana izany ho an'ilay lehilahy izay fantany tsara tao amin'ny tranomaizina. Rehefa voasony ny didim-pitsarana dia naterina tany amin'ny lehibe any tranomaizina. Namaky ilay taratasy ny lehibe any tranomaizina ary dia navoaka ny tamin'nympifaliana niaraka tamin'izay ilay lehilahy. Afaka somany tsara izy. Taitra ny folohan'ny fitsarana ambony nahare izany ka dia nampiantso ity tompona andraikitra ao amin'ny tranomaizina ity noho ny fahasahiny nandefa ilay lehilahy voaheloka. Dia nasehoan'ilay lehibe any tranomaizina ity filompy tsara ny didim-pitsarana izay navoaka ary voarainina na hoe famondram-po tsy azo tazonina ny tranomaizina. Zendana sy gaga ilay mpitsara nahita izany. Tsy nanovana dia litera iray aza ny mpanjaka, fa ny faingo fotsiny no novany toerana. Ary dia tsy misy zavatra tsy ara-dalàna amin'izany, nefa dia niova tanteraka ny didy izay nivoaka. Ilay soratra hoe famondram-po tsy azo tazomina an-tranomaizina niova hoe famondram-po tsy azo tazonina an-tranomaizina. Indry mpiaino an-tsaina, mihoatra lavitra noho izany tokoa no ataon'i Jesosy ho antsika. Raha araka ny fahalementsika sy ny fahotantsika tokoa no hamaliana antsika, dia tsy misy famondram-po na bitika indrindra aza mendrika ho antsika. Nefa maharo-po sady be famondram-po izy ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Inona no andrasana aminao? Ny fibebahana marina, ny fanekenao fa mpanoty ianao ary manetry tena miverina eo pototry ny azo fijalian'i Jesosy izay maty ho anao sy tena tianao. Rehefa izany dia anafaka anao madiodio izy, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romanina 9:20. Sopanutao nefambula natsanganao uzanakao kanafuna
sakao ny ranao Jesosy mpanotao nefa mbola natsanganao ozanakao kanafonao ividiananao tiao Jesosy rasoanao tafio ny famarinanao umendritrany ozanakao resupanoponao matotianao Jesosy nefa mbola natsanganao ozanakao kanafonao ny ainao ividiananao feo mirindra imeritsy atosika Jesosy matoanao aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao aza manjeny andro lavizao Jesosy matoanao aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao sody soarinalo tiao Jesosy rasoanao tafio ny famarinanao umendritrany ozanakao resupanoponao matotianao Jesosy mpanotao nefa mbola natsanganao ozanakao kanafonao ny ainao ividiananao dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia toko 5:15 ny amin'ny ota izay hevitra fisarahana sy ny fandravana azy indro ny tanan' Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy fa ny tananareo dia voaloto amin'ny raha ary rantsan-tananareo amin'ny eloka ny molotrareo miteny lainga ny lelanareo mibedibedy faharatsiana tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana na mandahatra ny rariny arak'izay mahatoky ny tsy izy sy miteny zava-pona izy toritoronina fampahoriana izy ka miteraka fanjozana mikotrika ny atodin'ny mena rana izy ary manenina ny tranogala izay omana ny atodin'ny reny dia ho faty fa raha poritra iny dia mena rana no miporitsaka avy ao ny tranogala ny tsy azo atao fitafiana ary ny asany tsy mahafaty azy ny asany dia asa fampahoriana ary asan-dozany eo an-tanany ny tongony dia miriotra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka raha marina ny fisainany dia fisainana fampahoriana fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany ny lalan'ny fiadanana tsy fantany ary tsy misy rariny eo amin'ny alehany lalana miolakolaka ny lalany ka niza mandihy izany dia tsy mahita fiadanana ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika miandry ny mazava sika nefa indro ny maizina
ary fahazavana fa mbola ao amin'ny aizipito ihany no andehanantsika. Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jambo sika. Eny, mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso. Tafitohina amin'ny tatao vovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. Isika rehetra mampierina tahaka ny bera, ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala. Miandry ny rariny sika, nefa tsy misy, ary ny famonjena nefa lavitra antsika izany. Fa efa betsaka eo anatrehanao ny fiodinanay, ary ny fahotanay miampanganay. Eny, tsaronay ny fahadisoanay, ary ny elokay tsy fantatray. Dia ny miodina sy ny mandahan'i Jehova, ary ny miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitray, ny miteny fampahoriana sy fikomiana, ary ny mamorona sy mamoaka teny lainga avy ao am-po. Nahemotra ny rariny, ary mijanondavitra ny hitsiny, fa tafitohinena ankalalahana ny fahamarinana, ary ny hitsi-po tsy mahazo miditra. Eny, tsy eo amin'ny fahamarinana, ary izay mifady ny ratsy dia ohatry ny manolo tena ho babon'ny sasany. Ary hitan'i Jehova ny tsy fisiany rariny, ka nataony fa ratsy izany. Eny, hitany fa tsy nisy olona, sady talanjony izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovatratra izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Ary ny akanjo fahamaliana izy, eny, nandray ny fahasaro-piaro ho akanjo ivelany izy. Araka ny asa nataony no amaliny, dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, fahamaliana ho an'ny rafiny, ary ny nosy dia ho valiany tokoa. Ary hatrany andrefana dia atao ohatry ny anaran'i Jehova ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fiposahany masoandro. Ary ny fiaviany dia toy ny rano mari ampandehan'ny fanahin'i Jehova. Dia hisy mpanavitra ho tonga ny ziona ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadisoana ho Jehova. Raha izaho dia izao mifanekeko aminy ho Jehova, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehova. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Farangani fiainana ety, famantarana miseho avoko, tambarany Jesosy vory tety, nampitandrina ra-panarady, fa andready sy filazanady, firenena mely firenena, Tirmazingana melezi seru Mamuno mafati futona fu Musari tipisina facciana Mitumbu sesilani garazzina Dururuntani maru intenzieri Ribuduzaranu betsunami
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Sosiamina kuriwa barora timalala Fandisifiana naka Numalinira Wanolefena na majakiza Natsaba cheliataka Mutuno veti wasanauriani Zai goiam trebunze Tumpu amna Libeba 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 Yalau denizazi Yalau deniza Libeba 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 Wadi teshosi Yumana yana Libeba 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 Hoavy tompontsika mibeba amen. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Faly tafahoana amintsika mpiaino ny fandaran'ny feo ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Iaraka ivavaka isika mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra amin'ity anio ity. Raizany an-danitra misaotra anao izay satria miara-miasa aminay ianao mba ampazava ny sainay sy ampazava ny mpiaino rehetra izay tianao ambara avy amin'ny teninao. Mangataka famelan-keloka feno zahay fa nanao masina ny hiasa aminay mba hatakaranay tsara ny zava-misy sy ny tokony atao eo anatrehan'ny zava-misy araka ny toromarika avy aminao izay hany azo antoka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teolotsika dia nianatra fa vokatry ny fahotana dia tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona tia tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Zany ny vokatry ny fahotana. Raha tsapanao ho miaina amin'izany ianao dia tsaro fa mbola tena ao anatin'ny fahotana zany ianao. Tsy mieritreritra ny hanampy ny hafa mihitsy, tsy mieritreritra ny tondra soa ny hafa mihitsy raha tsy misy tombontsoa ny tena manokana. Ary izay no vokatry ny fahotana. Jereo anie ny namoronan'Andriamanitra ny zavaboary, isika olombelona mantsy ny mena safidy dia nanaiky safidy ny tolotsaina avy amin'ny Satana, mahatonga ny fitiavan-tena hanjaka maneran-tany. Jereo ny zavaboary, tsy misy voromanidina manavatsava ny abakabaky ny lanitra na biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho amin'ny fiainan'ny hafa. Nefa biby zany. Reny hazo lehibe madinika rehetra reny, ny ravikazo rehetra dia samy mampitosaka ny kasinga fototry ny aina avy aminy
asoa antsika olombelona, asoa ny voary manodidina azy, fa tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Atramo voninkazo mandefa fofomanitra, mampivelatra ny hatsaran-tarehiny, hitondra fifaliana ho antsika olombelona, ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, ary betsaka amin'izy ireny ny fanafody manasitrana. Eto Madagasikara ohatra dia voalaza amin'ny fikarohana iraisam-pirenena mihitsy fa ny 800 ny zava-maniry maniry an-tany dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara. Ary ireny dia tena manampy be deaibe ny malagasy amin'ny fitsaboana ireo aretina izay sarotra ny mahita ny fanafodiny. Fitahiana ny zavaboary, ny masoandro dia manaparasaka ny fahazavany, tsy hoe hamaly faliana fotsiny an'izao tontolo izao, fa mitondra fahasalamana mihitsy ho an'ny olombelona. Ny ranomasina izay loharano iavian'ireny sakasaka sy ireny ranontsika rehetra ireny dia mandray an'ireny avy amin'ny ony, avy amin'ny renirano, avy amin'ny tany rehetra, nefa mandray izy ireny mba hanomezany koa. Ny zavona dia miakatra avy eo amin'ny anivon'izy ireny dia milatsaka ho ranonorana dia manondraka ny tany mba hampaniry sy hampitsimoka azy. Raha tsy misy an'izany dia efa maty efa ela ny olombelona satria tsisy sakafo. Hitantsika amin'izany fa izay zany no lalàna voajanahary napetrak'Andriamanitra atonga ny fiainan'ny voariny rehetrarehetra irindra sy ho velon'ny fitiavana, tsy velona ho an'ny tenany irery ihany fa velona ho an'ny hafa koa. Ny anjelin'ny lanitra dia ireo anjely tsy mba lavo dia manome fitiavana, tsy mety sasatra mihitsy mikarakara antsika olombelona zay tsy miraharaha azy akory, kanefa raha tsisy ny fiarovan'izy ireny dia fa asa izay nazo antsika. Ny safiditsika mahavery na mahafaty na makarary na manimba antsika, fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Ny fialantsika amin'ny lalana napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany, zany no mahatonga antsika ho simba. Mampahery ny fon'ny olombelona ny anjelin'ny lanitra dia manana safidy handray na tsy handray an'izany azy ny olombelona, fa ny fanehoana faratampony ny tena toetra n'Andriamanitra akoatr'izay hitantsika teo amin'ny zavaboary dia Jesosy Kristy mihitsy. No hamaizin'ny Satana mantsy ny sain'ny olombelona tsy hahatakatra ny tena toetra n'Andriamanitra marina. Ny toetra ny Satana no lazainy fa toetra n'Andriamanitra, zay ny fomba fiasan'ny Satana. Ny toetrany mihitsy no lazainy fa toetra n'Andriamanitra. Dia izany no entiny mamitaka antsika raha tsy fanahy tokoa Andriamanitra, saingy mifanipaka amin'izay fiheverantsika azy ny tena toetra n'Andriamanitra. Izay fahitantsika eo amin'ny toetry ny zavaboary na dia efa simba ny faharatsiana azy ireny, dia mbola betsaka amin'izy ireny maneho ny tena toetra n'Andriamanitra. Nampalahelo moa nakinina tamin'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny zanak'Israely ny fanehoana ny tena mahandriamanitra n'Andriamanitra. Tany amin'ny andron'ny ry Abrahama, ry Mosesy, ry Davida sy ny sisa dia afaka nahitan'izany toetra n'Andriamanitra zany ny olombelona, na dia tsy tanteraka azy ireny mpitarika ireny, fa rehefa lasa izy ireny dia no hamaizin'ny Satana ny sain'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny firenena jiosy. Niova tanteraka ny fandraisana n'izany hoe didin'Andriamanitra izany, niova tanteraka ny fahalalan'ny olona ny tena toetra n'Andriamanitra sy ny maizy azy. Dia lasa tahaka ny biby fampitahorana reny mpitondra fivavahana ireny, izay naneho an'Andriamanitra ho tahaka ny nanehoany Satana azy tamin'ireo anjely izay ny fitahany. Dia zany koa no nampitainy tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy taty aoriana, dika vilana ny amin'ny tena toetra n'Andriamanitra no lasa hitan'ny olona tamin'izany hoe Andriamanitra izany, satria izay ny fampianarana naletika tao amin'ny lohany. Andriamanitra masika io miandrikendry tohana fotsiny io, zany ny dika ny fampianarana nentin'ireny mpitondra fivavahana jiosy ireny. Dia tsy maintsy nidina mihitsy Jesosy haneho ny tena toetra n'Andriamanitra marina. Indray mandeha ny ray tamin'ireo mpianany raha nanontany hoe asehoy anay ny ray dia ampy anay zahay. Dia hoy Jesosy hoe, efa ela nitoerako teto aminareo, zay nahita dia nahita ny ray, ka nahoana ianao no manontany hoe asehoy anay ny ray? Zay nahita dia nahita ny ray. Nasehoan'i Jesosy teo amin'ny toetra ny tena toetra n'Andriamanitra, amin'ny maha Andriamanitra azy.
dia angatany ianao hamaky tsara ny boky ao amin'ny Matio, Marka, Lioka, Jaona izay mitantara ny tena toetra an' Jesosy fa izay ny toetra an'Andriamanitra fa tsy arak'izay anehoany Satana azy sy nampitany ireo mpitondra fivavahana jiosy azy ireo. Natonga ny olombelona velona ho an'ny tenany fa tsy velona ho an'ny fanompona ny hafa ny fahotana. Tsy fahadosoana ny mitady izay hasoa ny tena saingy ny tsy ambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana ry havana dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Ary izany mihitsy ny tsy ambaratelo mahaela velona n'Andriamanitra. Mizara. Ny olombelona nge voateraka dia efa mitomany mitady ny azy. Ny oa. Loza dia lasa manalavitra ny tena fahasambarana isika vokatra izany. Na mety hanana ny zavatra raha materialy rehetra azy dia tsy mahatsiaro sambatra. Satria tsy iainana le tsy ambaratelo ny fahasambarana dia ny mizara ampifaliana amin'ny hafa. Ny fitadiavana ho an'ny tena samirery izay ny endohan'ny fahotana teto an-tany. Ary tany an-danitra mihitsy ny voadika izany lalàna izany. Satana dia naniry ny voalohany tany an-danitra nefa zavaboary fa tsy pahary. Dia nitadiaviny no afaka amin'ny fenimpony lanitra ampisaraka azy ireo hanalavitra azy ireo amin'ny mpamonjy azy ary andray fidirana ho an'ny tenany fa tsy ame voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny toetra ratsy izay nampiavaka ny tenany ny ampangany indray an'ilay pahary be fitiavana. Zany ny fomba namitahan'ny anjely dia mbola izany koa ny fomba fiasany hatramin'izao. Ny tsara ampangainy ho ratsy ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara satria anisan'izany izy, zany ny toetrany. Dia takan'izany ny fomba namitahany Satana ny olombelona mandrakizao. Ka rehefa misy milaza ratsy mitatitra ny faharatsiana aminao makasika ny olona anankiray dia mieritreretan tsara aloha, tena vokatry ny fitiavana anao ve sy vokatry ny fitiavana ny asa no antony anaovany tatitra ratsy makasika olona anankiray? Samy mieritreritra tsara, mila vavaka izany ary tsy mety amintsika zanak'Andriamanitra ny mino avy hatrany ny zavatra rehetra resahana amintsika fa mandinika aloha mamantatra hoe inona ny tena marina satria matetika ny mifanohitra amin'izay voalaza ny marina. Ny tsara ampangainy ho ratsy, ny ratsy ankalazaina mihitsy hoe tsara. Zany ny fomba fiasan'ny Satana. Aoka isika hitandrina. Manasanao hamaky tsara izay voalaza ao amin'ny filazantsara ahitanao ny tena toetra an' Jesosy nanoloana ny faharatsiana no vatany teto amin'ity tany ity. Dia mianara aminy mba hanana ny toetrany eo anivo ny faharatsiana sy ny aizina manjaka eto amin'ity tany ity, mba hahatonga anao ho fahazavana eo amin'ny manodidina anao. Andriamanitra ny hitahanao amin'ny fanapa-kevitra ao aisinao, haneho ny toetra n'Andriamanitra eo amin'ny asanao sy ny mpiaramonina aminao. Amen. Antokobira lova miampita.
mbola very akoa ny zaza andao-balaky misy miantsomafyany oe mifoazyanare zaotro mipetra manakoe mibebayanare jawitino antsofarany sawitino rafarany olazaureni namanao sawatinona funamati watulurire hanzakani efaera izinuke ajusu ajusua shishu watulurire nifuna wazakani fuai fuaire shitirani 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 AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjam-peony feon'ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitanso. Ny mikasika ny fahamarinana ankehitriny no iarahantsika mijery amin'ity anio ity. Milohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha inay izay ny an-danitra ho amasinana eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanazava aminay izay tiana ho ambaro amin'ny teninao, ampafantatra anay ny fahamarinana ary hafahanay manaraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy teny manaitra avy hatrany hanomboantsika an'izao fiaraha-mianatra izao nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10 ka ny 9:10 mikasika ny fahamarinana. Jaona 7:10 ka ny 9:10. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Manamasina an'izay mamaky azy ny tenin'Andriamanitra, izay faritan'i Jesosy mazava eto fa fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no fahamarinana, ary maharitra fitokana ahafahana mahalala ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsara ny hanamafisana an'izay. Misy ny anjara asa izay totosain'ny kristianina mba hanamasina ny fahamarinana azy. Ao amin'ny Tesalonianina 2:2-13 no ahitantsika an'izay. Tesalonianina 2:2-13. Zao no fivakin' izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasina ny fanahy sy ny finoana ny marina. Inona ilay anjara asa asaina totosaintsika? Ny finoana ny marina. Raha tsy mino ny fahamarinana isika dia tsy ankato
izany fahamarinana izany. Zao no afatra ao amin'ny oabolana toko 7 ka ny 7 mikasika ny fahamarinana. Ahitantsika ny asavibidiny izany hoe fahamarinana izany. Oabolana toko 7 Vidio ny marina ka aza amidy. Vidio ny marina ka aza amidy. Ity fehezanteny ity dia azo adika koa hoe vidio ny marina na ohatrinina vidiny, eny na hamoizana ny aina aza. Aza mivadika amin'ny marina, aza takalo zavatra eto an-tany ny marina, satria mandalo sy miserana ihany ny eto, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny fahamarinana no aharitra mandrakizay ho Jesosy. Anisan'ny fahamarinana anankiray voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ny fisiany ny afatra manokana voatendry ho amin'ny fotoana manokana. Ndeo vakitsika izay voalaza amin'ny Petera 2:1-12. Petera 2:1-12. Koa hazoto mandrakariva ampatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza, ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa eo aminareo. Misy ireo fahamarinana fototra izay azo ampiarina amin'ny fotoana rehetra, ary omena anarana hoe fahamarinana maharitra tsy miova izy ireny, noho izy ireny mirakitra zava-dehibe ilain'ny taranaka rehetra. Misy ny fahamarinana manokana hafa izay mifandray amin'ny vanim-potoana manokana, nefa tsy latsa-danja amin'ny fahalebiazana izy, mitovy lanja amin'ireo fahamarinana maharitra tsy miova ihany koa, satria miankina amin'ny fanekena na ny fitsipahana an'izany, ny famonjena na ny fandavana ny olona eo amin'ny taranaka voalaza. Toy izany ohatra no niseho tamin'ny afatra nentin'ny Noa mikasika ny safodrano. Nampiseho fahamarinana mifanaraka amin'ny fotoan'andro izany afatra izany tamin'ireo olona talohan'ny safodrano. Fa teo imason'ny taranaka tateoriana kosa dia milaza fahamarinana ny afatra nentin'ny Noa, saingy fahamarinana efa niseho tamin'ny lasa, kanefa voasoratra ireny hoy ny tenin'Andriamanitra ho fananarana ho antsika. Ary Jesosy dia niteny mihitsy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa ny amin'ny andro melohany evindray eny amin'ny raholanitra. Misy fahamarinana izay maharitra tsy miova, tahaka an'izay mikasika ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, ny fibebahana, ny fankatoavana, ny fahamarinana, ny famelan-keloka, izay azo ampiarina amin'ny fotoana rehetra. Tsy miendanjy ireny, fa mitovy hatrany ny herin'ny famonjena izay raketiny, hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mandrakizay izany dia mijanona ho fahamarinana ireny. Inona moa ny raketiny afatra izay nitoriana tamin'ireo mpiarabelona tamin'ny Noa? Ao amin'ny Genesis 9:17-17 no ahitantsika ny valin'izay. Genesis 9:17-17. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa: ny farany nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa eni-doza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa handringana azy mba amin'ny tany aho, koa manaova samby fiara ho anao amin'ny hazo gofera ianao. Ny afatra izay nitoriany Noa dia ny afatra izay tian'Andriamanitra ampitaina tamin'ny olona rehetra velona tamin'izay fotoana izay. Milaza mazava tsara ilay afatra fa handringana ny olona rehetra mba amin'ny tany izy. Ka dia izao nasaina nanao samby fiara Noa amin'ny hazo gofera, dia nasaina ny olona mba hiditra ao anatin'izany sambo izany. Tsy hoe hanamboatra ilay sambo fotsiny, fa hiditra ao anatin'ny samby fiara. Izay tafiditra ao dia tsy ho tratry ny fandringanana. Nandritry ny 200 taona no niandrasana ny fandringanana tamin'ny alalan'ny safodrano. Finoana nanamboarany Noa ny samby fiara, hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 12:7. Finoana nanamboarany an'izany hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy
rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, ary izany nanamilohany izao tontolo izao sy nahatongava ny hompandova ny fahamarinana araka ny finoana. Tamin'ny andron'ny Noa dia tsy mbola nisy ny orana, tsy nisy ny siklôna, tsy mbola nisy ny tondra-drano, fa ranonando no nataon'Andriamanitra mba ampitsiriana ny zavaboary sy nampaniriana ny zavaboary rehetra tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny finoana zany no nanikeny Noa hanamboatra sambo fiara satria fantany fa izay naloky ny vavan'Andriamanitra dia marina ary tsy maintsy ho tanteraka. Izao no voalaza ao amin'ny Petera 2:7-20. Petera 2:7-20. Fony ny andro ny faharopon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valo-mianaka ka dia namonjena azy ny rano. Maro be ny olona niaraka nanamboatra ny sambo fiara tamin'ny Noa, saingy izy valo-mianaka ihany. Izy valo-mianaka ihany no tafiditra tao anaty sambo fiara. Fa nahoana re? Nino an'Andriamanitra ny akamaroan'ireo olona nately ny safodrano tamin'ny fotoana izay nitorian'i Noa niafatra. Nozahan-toetra nefa ireo olona ireo dia tsy nataty ny fiaretana, ny faharetana izay nitakiana tamin'izy ireo noho ny fahelam-potoana. 20 taona no nandrasana, vao tonga tokoa isafodrano. Eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny rano lanitra dia zahan-toetra ny olona rehetra izay efa nitoriana ny fahamarinana fa ho avy tsy ho ely eny amin'ny rano lanitra Jesosy. Tsy mbola misy faminaniana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ka tsy tanteraka. Ny amin'ireo faminaniana izay voatendry ho amin'ny ho avy ny fahatanterahany, tahaka ny famitana ny fitoriana filazantsara sy ny fiavian'i Jesosy, dia tsy maintsy ho tanteraka ihany koa. Mitaky faharetana aminao ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy, kanefa tsy mahela ny teny fikasana izy, fa miandry ianao hibebaka. Izay no antony tsy mbola mahatonga an'i Jesosy, fa tsy maintsy ho avy izy, koa araraoty ny varavara-pahasoavana mbola misokatra, hibebahana, hiverenana amin'ny manontolo. Tompony hanampy ianao eo amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao. Manao mandra-peona amin'ny manaraka indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Mitansoa, fanjainaina iry amin'ny lafiny teknika. Voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe Fa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Araraoty teny mbola misy fotoa
titenimbola misy agnatonana ny tomponao radio feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana amina lohahevitra vaovao indray sika ao anatin'ny lesona izay irahantsika mianatra amin'ny tian'ity dia ireo fanorenan'ny faminaniana no jerentsika ary ho alaliantsika mandritra ny andro vitsivitsy ireo fanorenan'ny faminaniana ao anatin'ny ten'Andriamanitra izany miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa miaraka hivavaka isika raha izany an-danitro ho amasinina trany aneny anaranao ny voninahitra ny aja ny saotra ny dera ny hery dia ho anao rery mandrakizay fa ho tompontsoa anay kosa ny manana anao eo anatrehany izany rehetrarehetra izany ho aro sy hery ho anay eo ampamakivakiana ny ty tany ity izay fa simba ny faharatsiana tianao vonjena izay tianao ho afaka amin'ny fahotana rehetra izay ary hiaina mandrakizay miaraka aminao ekenay sady fanirianay lalina raha teo ny andova ny fiainana mandrakizay ka ataovy tompo izay rehetra azo atao mba hahatonga anay tsy ho diso anjara amin'izany fandovana ny fiainana mandrakizay izany ka izay rehetra mampisaraka anay aminao dia sory aminay avokoa ary izay hahatonga anay ho vonona ny fiavianao amin'ny fotoana rehetra dia ataovy aminay hianatra ny teninao izay dia angatahanay ianao mba hampianatra anay ny amin'ireo fanorena ny faminaniana izay hodinianay mandritra ny andro vitsivitsy amin'ny anaran'i Jesosy amen ny andinina ho fantenana ho fitadidy dia eo Isaia 4:9 no ahitantsika azy Isaia 4:9 ka ny 9 manao hoe ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay dia ho izaho inty aho irao aho ny mpaminany Isaia no miresaka an'izany eto mijoro vavolombelona makasika ny fahitana izay nomena azy sy ny antsona azy ho mpaminany ny Jehova averitsika ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahiko ary iza no handeha ho irakay dia ho izaho hoy ny mpaminany Isaia hoe inty aho irao aho
averina ihany fa Isaia 4:9 misy an'izay. Isika tsirairay avy mpiara-mianatra eto dia samy antefany zany antso zany. Iza no irahiko, iza no andeha ho irako. De tian'Andriamanitra isika amaly an-tsitrapo tahaka ny Isaia manao hoe inty aho iraho aho. Maizina ao anatin'ny faharatsiana zao tontolo zao, miampanapana mihitsy, tsy manana fanantenana intsony ho an'ny akamaroan'ny olona dia ny fasana ny fiafaran'ny fiainany, tsy manana fanantenana ankoatr'izay izy. Nahoana ry isika mpiara-mianatra izay efa mahalala ny fahamarinana, mahalala ny planin'Andriamanitra, ahatonga ny olona tsirairay tsy hijanona ao am-pasana fotsiny, tsy hijanona eo amin'ny fasana ny fiafaran'ny fiainany, fa ho afaka mandova ny fiainana mandrakizay indray andro any. Ilayntsika mampafantatra ny olona ny tsy ambaratelon'izany. Adiditsika izany, ka raha miantso antsika ny tompo, dia aoka samy hanaiky. Ity aho, iraho aho. Miorina amin'ny toerana mampahary ny zavatra rehetra an'Andriamanitra sy amin'ny toetrany ny zony hanapaka an'izao rehetra zao. Izy no nahary atsika ary izy namonjy atsika dia manana zo hanapaka antsika izy. Zao vakitsika eo amin'ny Apokalipsy 4:1-10. Apokalipsy 4:1-10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Nahoana? Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary no sitraponinao na nisy sy nahary azy. Rariny raha manana fahefana hanapaka antsika izy. Kanefa manao zany ampitiavana izy, satria fanompona ampitiavana koa no tia no setriny zany avy amintsika. Rehefa tonga amin'ny fahafantarana ny toetra marin'Andriamanitra isika, vao manomboka mahatakatra ny fomba sy ny antony tsy ahatrarany tsika olombelona mpanota, zany hoe voninahitr'Andriamanitra izany. Ny antony moa dia ny fahotana, ary ho takatsika hoe nahoana, satria io no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Fa nanao planina izy mba hanafaka atsika amin'izany. Mojerentsika bebe koa zany ny mikasika ny fahitana momba ny an'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'Andriamanitra mandritra ny andro vitsivitsy. Hodiniantsika ny fomba ifandraisan'ny olombelona amin'ilay Andriamanitra masina sy ny fomba amerena ny sorona nataon'i Kristy, namerena ny antsika amin'ny laoniny, amin'ny planina nataony, ary mbola mihoatra an'izany aza, satria ao anatin'ny planiny koa ny fomba ampanakaiky atsika amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny izany. Aiza indray misy oatra an'izany? Drafitr'Andriamanitra ny amerina amin'ny laoniny ny mahay sika atsika manontolo tany amin'ny voalohany namoronana atsika. Mitolagaga ny olona rehefa mahita ny fitrandrahana ireny zavatra ambanin'ny tany ireny, ny arkeolojia, ka nahitan'ireny mpikaroka ireny olona zay nilevona dia ny taolany moa mbola tsy levona, ngeza de ngeza, lava de lava, tahaka ny tsintsina mihitsy, tena kely de kely tsika olombelona amin'izao fotoana izao raha mitaha amin'izy ireny. Izy ireny dia voalaza fa tsy mba hoe ngeza lava fotsiny, fa tena nanatsaina ary ela velona. Tian'Andriamanitra isika ho averina amin'izany indray. Tsy ny tsiraray avy amintsika fotsiny, fa isika taranak'olombelona manontolo mihitsy, mba hanehoantsika indray ny voninahiny amin'ny voary rehetra. Amin'ny fandalinana ny Baiboly ihany no ahitantsika n'ireo teboka manana ny lanjany, izay hanampy atsika hatakatra, hanomboka ankamamy ny fiantsoana ambony ny antsoan'Andriamanitra atsika, izay taranaka mpanota voavela heloka sy voavitra. Eny ho faranana ary tsy hisy mandrakizay ny fikomiany olombelona. Aoka sika tsy eritreritra hoe mbola mety hiverina indray zany fikomiana izany. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy hisy tsony zany.
ary mihoatra noho izany a dia amiratra bebe kokoa noho ny famira-piratany araka ny fikasany ho an'ny olombelona tany am-piandohana ny toetra n'Andriamanitra be fitiavana sy ny fandavantenany ary ny fahafoizantena no atsika andalina n'izany fitiavan'Andriamanitra izany sika mandritra ny mandrakizay. Na dia tsy tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra aza ny alavo antsika olombelona dia nasongadina tamin'ny fomba miavaka tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana ny toetra n'Andriamanitra be fitiavana. Na dia zany Satana takonana azy zany na hovaina mihitsy aza mamorona zao karazana lainga rehetra zao Satana miapanga an'Andriamanitra dia tsy afoana ny tena maizy azy zany ary ny olona endry dia tsy mba laitra ny fanaratsiana mihitsy. Eo amintsika samyntsika olombelona mantsy dia mandehebe zany resaka fanaratsiana izany ny azo avo alandrivotra hoy ny fiteny fa ny olona endry a dia mandinika aloha ny fotoana dia hilazan'ny marina dia takan'izany mihitsy ny fotoana dia avelan'Andriamanitra hilazan'ny marina amintsika ny tena toetra n'Andriamanitra. Ka dia manasa anao zay hazoto hiara-hianatra hatrany ny tenan'Andriamanitra aminay ahafanao mahazo an'izany tombontsoa izany. Dia aza mandisy fotoana ary amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka. Manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andria Mitanjo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR